Ankasitrahaka ianao manaraka tsy tapaka ny météo amin'izao alina izao. Tsy ampiandrasina ela ianao fa ny vaovao mahakasika ny mety tetry ny andro avy hatrany no indro atolotra anao. Amin'ny ankapobeny dia efa misitaka tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratsika amin'izao fotoana izao. Izany hoe ao anatin'ny fararano zany no vanim-potoana misy antsika amin'izao. Pirofo vitsivitsy no entiko aminareo hanamarinana izay dia ny fisian'ny zavona vao maraina amin'ny faritra sasany eto Madagasikara. Tamin'ity androany ity izao dia tany amin'ny faritry Vakinakaratra sy Otimiatsatra no nisitraka izay zavona vao maraina izay. Fa ho amin'ny Rapitso kosa indray dia any amin'iny faritra Analanjorofo sy ilana atsinanan'ny Madagasikara iny zany no isitraka an'izay andian-javona vao maraina izay. Ny pirofo faharoa dia ny talio izay nandrafitra ny mety tetry ny andro tany amin'iny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny dia efa nikisaka tsikelikely any avaratra Komorano no misy azy, zany hoe ikisaka tsikelikely any amin'ny ilabolatany avaratra izy io atoato. Ny pirofo fahatelo ihany koa dia efa samy mahatsapa angamba ny tsirairay fa efa somary miaina ny rotsakorana saika manerana ny Madagasikara. Na izany na tsy izany aza nefa dia mbola isy hatrany ny oram-baratra amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Amin'ny vanim-potoanan'ny fararano toy izao ihany koa dia ampatsiahivina zany isika rehetra any atokantrano any fa amin'ny vanim-potoana izao no masika kokoa ny vandra ka dia mila mitandrina zany ny tsirairay amin'ny fiomanana ny mety ofisiny izay vandra izay indraindray. Raha ny vaovao mahakasika ny rivodoza kosa indray ary dia misy an'ity tangonin-drao an'ity ato amin'ny ranomasimbe indianina. Raha araka ny tombana avy aty amin'ny sampana famantarana ny toetr'ny andro aloha dia raha maso akaiky izy io amin'ny herinandro ity zany hoe raha araka ny tombana avy aty zany dia tsy akasika amin'ny Madagasikara izy io fa any amin'ny nosy rahavavy any no mety ho lalan'izy io. Andao raha jerentsika amin'ny Atsipria no mety ho toetr'ny andro ho amin'ny Rapitso maraina izay. Amin'ny ankapobeny izy ateo dia saiko maina manerana ny Madagasikara fa misy kosa ny zavona vao maraina aty amin'ny faritra Analanjorofo, ny faritra Atsinanana, ny faritra Vatovafito Vinany ary ny faritra Aloatra Mangoro. Ny ilana atsinanan'ny faritra ny afovoantany ihany koa dia azo an'izay zavona vao maraina izay fa ho maina hatrany ny andro avy eo. Raha ny tolakandro kosa indray dia isitraka oram-baratra ny any amin'iny manodidina ny nosy be Sambrano sy ny any amin'ny faritry Diana iny. Ny aty amin'ny akitanin'ny Melaka sy Menabe koa dia azo an'izay oram-baratra izay mihitatra hatrany amin'ny faritry Bongolava, ny ilany andrefan'ny Vakinakaratra sy Moromania ary ny faritra Otimiatsatra sy Iorombe. Aka endrika tandrifin-drano kosa izay oran'izay ho antsika any amin'iny faritra Atsimo Atsinanana sy faritra Nosy iny. Ny faritra sisa rehetra kosa dia saika ho maina amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana vao vinavina ho amin'ny Rapitso zao dia isy fidinany kely noho ny fisian'ny zavona vao maraina ny amin'iny ilana atsinanan'ny Madagasikara iny, zany hoe manodidina amin'ny 9 na 20 degré zao ny aty amin'ny ilana atsinanan'ny Madagasikara. Ny eto amin'ny afovoantany kosa 9 degré ho an'ny Vakinakaratra, 7 degré ho an'ny Fianarantsoa ary 20 degré ho antsika eto Analamanga. Fa raha ny tolakandro kosa indray ary dia anevikevika hatrany arahafana mihitsy ny any amin'iny manodidina ny Antso iny, zany hoe mananika hatrany amin'ny 5 degré Celsius mihitsy. Zay ny mahakasika mety ho toetr'ny ny andro eto Madagasikara fa andao ataontsika indray mijery ny mety ho toetr'ny ny andro any amin'ireo firenendehibe ivelan'ny Madagasikara. Azo orana tandrifin-drao any amin'ny Paris raha toa kosa ka andraona ny andro any Johannesburg. Ho maina kosa ny andro any ana Milan, Nairobi ary Bangkok. Ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia azo oram-baratra ny any Komoro, ho maina kosa ny andro any Maurice, Seychelles ary balika be mihitsy be masoandro any La Réunion any. Dia zay no azo natolotra tompoko lasy tompoko vavy fa ampatsahivina zany isika mpiaino any atokantrano any fa isaky ny farany fandarana toy izao dia misy ny fantatra ove, izany hoe ifampizarana fahalalana ho antsika any atokantrano any zany io fantatra ove io. Ho amin'ity androany ity ary ny fantatra ove atsika dia ny hoe fantatra ove fa isaky ny 7 ny volana Marsa no andro maneran-tany ho an'ny famantarana ny toetrandro. Ny lohahevitra amin'ity taona 2024 ity dia ny hoe ny masoandro, ny tany ary ny toetry ny andro. Dia izay indray ary no azo natolotra tompoko lasy tompoko vavy. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.